Manatateraka famelabelara-kevitra ty tsy amin'ny efitrano malaza Akatso androany ny Transparency International Initiative Madagascar mipana tamin'ny fanaraha-maso ny fitantanam-bola mpanjakana na ny volam-bahoaka ny famelabelara-kevitra natao androany. Ny Transparency International sy ny anivy ny sampam-pianarana fitantanana no niara-nimbonantoka tamin'ny fanatanterahana ity famelabelara-kevitra ity. Mila fanentanana ny vahoaka mba anana fahazotoana sy ny fahasahina anara-maso ny fitantanana ny volam-bahoaka. Ny androany zany dia famelabelara-kevitra miaraka amin'ny zero vonona ny amelabela-kevitra miaraka amin'ny androany mahakasika ny fanaraha-maso ny fampiasana ny volam-bahoaka na volam-panjakana. Ny mission-nay Transparency International Initiative Madagascar dia miady ny kolokolo amin'ny fomba maro ny anatanterahana izany dia anisan'izany ny famelabelara-kevitra na débat public. Ny antony dia tsotra, ny vahoaka malagasy dia ny ankamaroany dia sahirana amin'ny andraikitra andavanandro. Hany tsy liana tsony izy amin'ny zavatra toy izany. Ao ireo tsy mahafantatra hoe ny volam-panjakana na ny volam-bahoaka dia vola avy amin'ny any amin'ny alalan'ny fandoavam-hetra. Ka izay zany izay ny antony ity famelabelara-kevitra androany ity dia manintona ny sainy tsirairay mba ilazana fa ny volam-panjakana na ny volam-bahoaka dia andraikitsy ny tsirairay ny manara-maso azy satria azy io ka aoka tsy oliana amin'ny zavatra hafa zany fa mba andray andraikitra amin'izay fanaraha-maso ny fampiasana ny volam-panjakana na ny volam-bahoaka zay. Efa action zay ataonao efa fiorganisenay débat public na famelabelara-kevitra zao. Ny ankoatran'izay dia misy koa ny action toy hoe fampahafantarana na information, fanabeazana, éducation sy communication zay sorana ropanao gazety eto androany zay miara-miasa aminay akaiky moa zany amin'ny fampahafantarana ny asa ataon'ny Transparency International iadivana amin'ny kolikoly amin'ny alalan'ny fangaraharaana sy ny tamberina andraikitra zay.